lafi ny finoana kosa ho tanterahana rapitso tontolo andro etsy amikanjany tafony Mahamasina ilay etsika festival apostolika karakarain'ny fiangonana Zandrina eto an-toerana ny mpitandrana tsara me Edouard ny fantatra fa mpitarika izany. Mizara roa le fandaram-potoana tapany voalohany zany dia misy vavaka toriteny kabary samihafa. Tapany faharoa dia rindrakira ataon'ireo mpanakanto maro be izay ho avy eo, ary ny tanjona moa zany dia eo le hoe vavaka ho an'ny firenena izay sady koa fampiraisana ny mpitarika ara-pivavahana rehetra sy ny kristianina rehetra tsy ankanavaka. Ny zavatra ilainay zany efa misy fanasana voahely any ho an'ny tapaka sy namana, indrindra fa ny fiombonan'ny mpitandrina dia mino marimarina fa ho avy daholo isika rehetra anotrona ny zavatra io izay festival apostolika io rary ho fahatongavantsika rehetra tompo. Ia dia manentana antsika tsy ankanavaka zany mba ho avy ho tonga marobe anotrona ny fotoana tiana marina fa misy mpanakanto malaza zany izay miaraka amintsika ao anisan'izany groupe Daniel, Isaac de Paul dia manantena ny fahatongavantsika marobe tompo.